Mbola mipetraka ny aihy amin'ireo mpandrarao Anosibe amin'izao fotoana izao na eo aza ny filazana fa misokatra avokoa ny seranam-piaramanidina rehetra. Fa eny matetika ny fampanantenana hoy izy ireo fa miandro ny vokatra azo tsapain-tanana izy ireo. Gaëtan Andriasilavo. Nampahafantarina sy nomafisina tao anatin'ny filakevitry ny minisitra faranteo ny mikasika ny fisokafansidina avy any ivelany amin'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eto Madagasikara. Ary isan'izany ny ao FSN Anosibe. Na izany, mbola mipetraka ny aihan'ireo mpandrarà ao Anosibe. Antony, araka ny vaovao sy ny resaka ny fanaovan'izy ireo tao amin'ny kompania pitaterina Anabakabaka. Tsy mbola nisy ny fifanarahana na taratasy mikasika izany avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Manaporofo izany ny tsy fahitana ny Anosibe ao amin'ny trankalan'ireo kompania pitaterana. Tokony ho hafanganina ireo dingana rehetra ahafahana miroso amin'ny fisokafanseranana hoy izy ireo. Na mbola tsy azo ara ny Etopiany, mbola tsy navy ny Airliky, fa zabo zay fa nahazo aroe karavoravo. Ka voalohany zegny misaotra anao Monsieur le Président, nagnamia zahay, nagnabiagna io. Fa zay Président mangataka mba atao farany zay malaky le daty, satria agnatin'ny Conseil de ministres tsisy daty. Ka mangataka zay farak zay hengana satria fa tena fasipotra vahoakanao. La situation, Monsieur le Président, fa intenable. Nizakana ndresy lahatra ireo mpandrarà ao Anosibe ny préfet de police sy ny office régional du tourisme. Misy dingana tsy maintsy arahana manoloana fisokafansidina ka tsy ho vitandray andro hoy izy ireo. Atsika izao moa mbola agnatin'ny karazana hoe phase de relance, sentiment relance économique tsika dia maro ny zavatra mbola tsy maintsy ho atao koa sarotro ny magnano raha. Mora mpivolagna fa sarotro ny magnatantera. Maro ny raha pitsopitsony tsy maintsy ho natao vonavy am'izao tsika ary mbola mitohy atsika mikoragna zao ty mbola mitohy ny fifagnaragna sy ny négociation maro izay atao ampahavo koa ny voly hafa. Nandritra fiaonana tao an-toerana, samy resy lahatra sy nanaiky izay rehetra nandray fitenenana. Fa tokony atao matotra io resaka fisokafanseranam-piaramanidina io. Fa eny matetika ny fampanantenana hoy izy ireo miandro vokatra azo tsapain-tanana. Sahirana ampisihatra amin'ny fizahan-tany ao Anosibe, na piasa na ny mpampiasa, raha ny fitarainana voaray.